Fa le miarabantsika tsirairay avindray tratra ity larobia maraina fa enany volana aogositra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray, ary misaotra anao ihany koa izay mandray ny fahasoavana amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ny irina dia tsy ho lanilany foana ny fotoana izay andraisanao azy eto, fa hitomby fitahiana tokoa neninao. Alohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Tompo ty anay io, avempisaoranao zahay ny amin'ny tombon'andro emenao anay. Ankasitrahanay izany ary tena indrindra mba hanombohana ny mombanay rehetra, ny tontolo andronay rehetra dia ny fiarahana aminao. Aoka ianao anjaka na amin'ny fanerenay na amin'ny mombanay rehetra eo amin'ny fiainanay, ka mba hitondra fandresena eo aminao tokoa anay zahay, satria ianao efa nanomeny fandresena. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fiasana sy fianarana mahasoa ny saina sy ny tany. Nalaina ao amin'ny Deutéronomie 10:4-20 manao hoe indro any Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Amen. Ny hatsaratarehan'ny zavaboary dia mitarika ny fanahy na lavitra ny fahotana sy ny zava-manitona eto amin'izao tontolo izao, mba hanantona ny fahadiovana sy ny fiadanana ary hanatona an'Andriamanitra. Noho izany antony izany no mahatsara ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fiasana ny tany, mampifandray azy mivantana amin'ny zavaboary sy amin'ilay Andriamanitra izay nanao an'io zavaboary io manko izany. Mba azahoana izy ireo an'io tombontsoa io dia tokony isy araka izay azo atao mifanila amin'ny sekolintsika na zaridaina malalaka izay feno voninkazo io sy ny tany malalaka mba azahoana mamboly. Manantena ny ahita fahombiazana ny amin'ny fambolena izay ampiarina amin'ny fandalilana ny siansa izay atao eny anivon'ireny sekoly ireny, ary tiana tokoa ny faritra tahaka an'izany raha atao ivotoerana mihitsy aza izay andefa taratra mamirapiratra sy fahalalana sarobidy vokatry ny fiasana ny tany izay no hatsaraina, ka hahatonga ny lohasasy sy ny lemaka hamelaka ihany koa tahaka ny raozy. Ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe ny fampiarahana ny fampiasam-batana amin'ny fampiasana ny saina dia hanome karazam-panabeazana feno izay mahasahana lafin-javatra maro tokoa. Hitondra fandrisihana vaovao sy voalanjalanja ho an'ny fikarakarana ny tany, ny fikolokoloana ny saina. Tokony hiasa ny tany ampifaliana tokoa isika ary ampanantenana sy ampakasitrahana noho ny finoana fa misy harena ho an'ny mpiasa mahatoky eo ankibon'ny tany, ary harena izay sarobidy noho ny volamena, sarobidy ihany koa noho ny volafotsy. Raha trandrahana amin'ny fomba izay araka ny tokony ho izy sy ampahendrena ny tany dia mokatra ny harembeny izay ho tombony ho an'ny olombelona izany. Mitaky ny fampiasana ny herin-tsaina rehetra sy ny fahaiza-manao rehetra izay nanantsika ny fiasana ny tanitsika. Hitantaratra eo amin'ireo tany izay manodidina antsika ny fidonadonam-poan'ny olombelona, betsaka ny tany izay tsy ampiasaina. Manantena ny hanaitra ny saina izay matoritory tokoa manko ny anton'izao fampianarana izao, ary manantena ny ahita mpamboly izay manan-tsaina azo valosoa noho ny asa mafy izay ataony ihany koa. Tsy maintsy miara-miasa ny tanana sy ny fo ary mitondra drafitra vaovao sy voalanjalanja hoentina mikarakara ny tany. Mety zavatra mahazatra ho anao aty andrenivohitra ny mampiasa ny tany, kanefa aoka ho fantatsika mandrakariva fa ny fikirakirahantsika ny tany, ny fampiasantsika azy amin'ny tokony ho izy amin'ny fambolena dia tena hitondra vokatsoa antsika izay miaina amin'izao fotoana andro farany izao. Aingany isika mba haka ny fepetra rehetra ilaina, ka tsy hionona amin'ny zavatra eny an-tsena isika fa hirotsaka eny an-tanimboaloboka, hamboly ihany koa ho amin'ny fahasalamantsika samitsika
ary ihany koa mba haizantsika ihany koa mamea an'ireo zavatra otrikaretina rehetra zay efa miparitaka amin'ilay lalan'ny fividianana zavatra efa masaka eny an-tanan-dehibe. Vavaka isika ny tsara indrindra zany an-danitra mbola misaotra anao zay ny amin'izany toromarika nomenao anay izany, ampihirato ny sainay ara-pio izay ay ampiasa ireo izay efa nomenao eo an-tananay dia ny tany zany. Ampianarany koa izahay mba aharitsaina ka ampiasa an'izany amin'ny tokony ho izy, ary aoka anie ny tsirairay avy hitoky aminao ary mpitombo ny finoana anatsihanao hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.